ao anatin'ny lafiny ara-politika atrano no anoizatsika ny vaovao mila fihavanana I Madagasikara amin'izao vanim-potoana ny fifidianana izao hoy ny antoko AMF 3 FM ary tokony fitaratra alaintahaka amin'izany itompokla Nelson Mandela izay nampihavana ny mainty hoditra sy ny fotsy hoditra. Tsy tokony ho teny fotsiny fampihavanana fa aseho amin'ny asa toy ny nataon'i Nelson Mandela tany Afrika Atsimo hoy ny reverend Ndrianalijohn Andriamanampy. Nambara amin'ny fahafotoana fahan'ny filoha Ndrianalijohn sy vanim-potoana mamitrana ny fihavanana ny fandalovana ny Afrika Atsimo noho ny fahalasana ny filoha afrikanina tatsimo teo aloha Nelson Mandela. Amin'ny alahelo lehibe nandraisanay izay nahita fa nahazo tombotsoa io firenena ao Afrika Atsimo satria nanana olon-kendry, nanana olona izay nankamaminy atao hoe fankatiavana ary indrindra niady tamin'ny fanavakavaha-molokoditra izay iriko mba hisy eto Madagasikara mba tsisy fanavakavahana na volokoditra na volondoha na firazanana na foko. Ny antony dia tsotra matoky aho fa izay fahatongavan'ny filoham-pirenena maro ao Afrika Atsimo dia filazana fa samy mangetaheta firaisan-kina ny firenena rehetra. Faly ny tenako raha nahita fa ny président valimana dia fanetoerana handatrika ny fandevenana ary hita koa nahafaly ahy filazan'ny vaovao fa lasany koa andrindrina rajoelina ny mba iriko zany satria niriko fatratra nahatongavan'ny président Nelson Mandela Desmond Tutu sy de Klerk tonga teto hanome modely atsika zao ndray dia ny tera-java-baovao fa ny fifanotronana izy miraharaha mianaka io zava-dehibe ao Afrika Atsimo. Ny riko zany dia mba ho tonga ty ao anaty roplanina miaraka izy miraharaha mianaka zany mba ataoko fa hitarika ary zava-baovao mety tsy maintsy ho tonga zany mety hagaga atsika nefa iritsika ka matoky aho fa anareo zay fomba azo miraharaha kaika dia mba ampahalalao raha hoe miaraha nareo aminaty roplanina dia voaka malagasy avy hatrany dia mirahina vita ny fampihavanana. Raha tsy hiviny dia anisany efa nanao antso hatramin'ny elany tokony isian'ny fifandraisan-tanana eo amin'ny filoha teo aloha Marc Ravalmalina sy ny filoha an-tetezamita Ndrianalijohn ny reverend Ndrianalijohn Andriamanampy. Ary iverin'ity mpanao politika ity fa tsy tokony avelandreo filoha ireo andalo ny fifanjojoan'izy ireo any Afrika Atsimo mandritra ny lanonana fanaovam-beloma farany a Nelson Mandela izay olon'ny fihavanana. Fifidianana solom-bava-bahoaka boribory tany fahatelo mijoro, boribory tany fahatelo mandray an-tany ny hoaviny, boribory tany fahatelo mitady tokoka sendra latsabato. Dado miaino, dado mijery, dado miasa ary iasa ho an'ny vahoaka eto amin'ny boribory tany fahatelo tsy hakanavaka. Faray zany ny 20 Desambra izao ifidian'ny dado larana fahatelopolo ao amin'ny bily tatokana. Fafiry hoe ny larana fahatelopolo no sahiditsika rehetra eto amin'ny boribory tany fahatelo dado antsika.